Zeny amin'ireo fitokonana maro samihafa misy eo eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao fa ivadika pejy vaovao sosialim-bahoaka isika amin'izao fotoana izao miteraka fikorotanana eo amin'ny fitsinjarana ny rano eto amin'ny tambazotr'Antananarivo ny fahavakisan'ny fantsona lehibe eny Ambatoroka fa nampanazavana mahakasika izay indrindra no tanteriny Jimmy Daniel sy Mamira Samuel. Mahery efapolo ireo faritra eto an-drenivohitra misedra olana eo amin'ny famatsiana rano vokatry ny fahavakisan'ny fantsona iray lehibe ety Ambatoroka. Fantsona anisan'ny geza indrindra eto amin'ny tambazotran'Antananarivo. Voalazan'ny tompon'andraikitra eo anivon'ny Jirama fa tsy ninina ity fahavakisana ity fa vokatry ny fanteran'ny fitaovana. Satria faritra maro zany eto Antananarivo amin'izao izy vaky zao zany dia mbola mpanomanana zany zay mbola tsy manidy an'le rano zany manamaina azy ahafahana miasa fa fotsiny efa misy fitaika indrindra ny fomba fiantsonaisy moa zany zao any faran'ny fantsonany zany ny fois io zany zay tena no intervention zany rano zany miaravao mandrosesa dia manidina aty ambony aty ahafahana miasa dia mety misy amin'izay fotoan'izay misy faritra be dibe zany voakasika. Ny atoandro teo dia teo ampanomanana ny asa izay ho tanterahana ny ekipan'ny Jirama. Orin'ny asa moa dia tsy miverina amin'ny lohan'ny avy hatrany ny famatsin-drano. Tena durée d'intervention io zany dia tsy misy ny sampana ozy izao dia mety maro teo amin'ny adin'io sasany io mba ela indrindra nefa ny fitaika an'ilay rano tapaka iny dia tsy misy rano zany any anatin'ny fantsona dia efa fotoana hamelona an'ilay rano anatin'ny fantsona iny dia mety mahatraritra indrindra fa any amin'ilay faritra farany lavitra zany. Nanao ny fialan-tsiny no ny fanakorontanana eo amin'ny famatsiana rano anterak'izay moa ny Jirama.